Sika dia avy eo ay moa ny ankizy vacances saika tena hoe mivoaka ny ankizy fa araka hivavaka aloha sika zany alohan'ny tenin'Andriamanitra. Raha misaotra anao zahay ny amin'ny famindraponao lehibe raha afaka miangona ary afaka manandratra anao amin'ny alalan'ny hira ny vavaka, amin'ny alalan'ny fiainona ny teninao ihany koa sy ny izay rehetra afaka ataonay hitahinao anay noho ny amin'ny fahasoavanao aminay. Misaotra Tompo ny amin'ity androany ity indray raha andinika ny tantarany Daniel izay dia omba anay eny ianao hanokatra ny masonay sy ny sofinay amin'ny fahamarinany ny teninao ary indrindra anamasina anay amin'ny alalan'izany teninao izany tokoa. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. So dia gaga ny tanora hoe ispoil veto ny tanora mantsy manao étude mianatra ny bokin'ny Daniel voalohany hatramin'ny farany. Dia eo amin'ny toko fahatelo ny vitan'ny zareo farany vitanay farany tao zany zao toko fahaefatra ny manaraka ao dia mbola ho lava ny dian'izy ireo fa eto ambavaka izy dia mba zarainay kely zany ny zavatra iarahanay ao amin'ity bokin'ny Daniel ity aza matahotra nareo fa tsy le toko efa mbola tsy natao no atao fa le efa natao. Toko fahatelo zany no ndao hiaraka ho sokafantsika amin'ny bokin'ny Daniel izany. Koa satria tantara ilay izy dia mety eza hamaky lavalava izany isika. Toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo no hovakitsika. Ny lohateniny ato dia hoe ny baiko hivavahana amin'ilay sary olona volamena. Nanao sary olona volamena i Nebukadnezara mpanjaka 80 no avony 30 metra ary 9 ny sakany 5-6 metra. Natsangany teo amin'ny tany lemaka dora tamin'ny faritanin'ny Babilona ilay izy. Ary Nebukadnezara mpanjaka nandefa iraka amory ny solompanjaka, ny mpanapaka, ny governora, ny mpanolotsaina, ny mpitahiry ny volam-panjakana, ny mpahalalana, ny mpitsara ary ny lehibe ny farampiadidiana rehetra mba hitokana ilay sary olona natsangany Nebukadnezara mpanjaka. Dia nivory hitokana ny sary olona izay natsanga Nebukadnezara mpanjaka, ny solompanjaka, ny mpanapaka, ny governora, ny mpanolotsaina, ny mpitahiry ny volam-panjakana, ny mpahalalana, ny mpitsara ary ny lehibe ny fiara-piadidiana rehetra ka nitsangana tandrify ny sary olona izay natsanga Nebukadnezara ireo. Dia nisy mpikabary niantso mafy hoe, izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena sy ny samihafa fiteny. Rehefa mandreny faneny ny anjomara sy ny sodina, ny lokanga, ny arpa, ny valia, ny anjombona ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia miankofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay natsanga ny Nebukadnezara mpanjaka. Ary na iza no tsy miankohaka sy tsy mivavaka dia atsipy avy hatrany ao anatin'ny laforo mirehitra afo. Misy laforo zany eo. Koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny feon'anjomara, ny sodina, ny lokanga, ny arpa, ny valia ary ny zava-maneno isan-karazany dia niankohaka sy nivavaka tamin'ilay sary olona volamena izay natsanga ny Nebukadnezara mpanjaka, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra. Tamin'izay dia nisy kaldeana sasany nanatona ka niapanga ny jiosy. Ny teny tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka izy ireo hoe, ry mpanjako, ho velona mandrakizay anie ianao. Ry mpanjako, ianao dia efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandre ny feo ny anjomara, ny sodina, ny lokanga, ny arpa, ny valia, ny anjombona ary ny zava-maneno isan-karazany dia hiankohaka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anatin'ny laforo mirehitra afo.
koa misy jiosy izay nataonao toniany raharaha momba ny Babilôna sy ny faritaniny dia i Sadraka sy i Mesaka ary Abednego, ireo lehilahy ireo dia tsy mba manaiky ny teninao akory ry mpanjako, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay natsanganao. Dia niteny tamin'ny avinirany sy ny atezerany i Nebokadnezara koa nasainy nalaina i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, noentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ary ireo lehilahy ireo. Ka niteny tamin'izy ireo Nebokadnezara hoe, mofa nanianiananareo ve ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego ny tsy mba hanomponareo ny Andriamanitra sy tsy hivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ankehitriny vonona vai anareo iankohoka sy hivavaka amin'ny sary olona izay nataoko rehefa mandreny feon'ny anjomara sy ny harpa, ny valia, ny anjombona, ny sodina, ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany. Fa raha tsy mety mivavaka mantsy ianareo dia atsipy avy hatrany ao anatin'ny laforo mirehitra-afo. Ary iza moa izany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany? Dia namaly ny mpanjaka i Sadraka sy Mesaka ary Abednego hoe, ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalinay anao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo mirehitra-afo sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na tsy izany aza, aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay, ary ny sary olona volamena natsanganao dia tsy hivavahanay. Dia feno atezerany Nebokadnezara ka niova tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ny endriny, ary nasainy no hafanaina ho impito mihoatra noho ny famana azy ny laforo. Izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany koa no nasainy namatotra any Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanipy azy ireo tao anatin'ny laforo mirehitra-afo. Dia nifatotra ireo lehilahy ireo nefa mbola teny aminy ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny akanjobeny ivelany mba ny fitafiany afako, ary natsipy tao anatin'ny laforo mirehitra-afo izy ireo. Noho ny teny entitra nataon'ny mpanjaka dia natao faran'izay mahamay ny laforo ka maty ny lelafo ireo lehilahy izay nanipy any Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Ary izy telo lahy ireo dia i Sadraka, i Mesaka ary Abednego kosa dia voatsipy ampatorana tao anatin'ny laforo mirehitra-afo. Dia talanjona i Nebokadnezara mpanjaka ka nitsangana aingana ary niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe, motsy telo lahy mifatotra va no natsipitsika tao anatin'ny afo? Dia namaly ny mpanjaka izy ireo hoe, marina izany ry mpanjako. Ary hoy izy, koa nahoana no mahita efa-datsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo, nefa tsy maninona akory izy ireo? Ary ny fijerilay fahaefatra aza dia toy ny zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanatona ny varavarana ny laforo nisy afo mirehitra i Nebokadnezara ka niantso hoe, ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoaha tao ianareo ka avy aty. Dia nivoaka avy tao anaty afo i Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nifanatona ny solompanjaka, ny mpanapaka ny gobernora ary ny mpanolotsaina ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo. Hitany fa tsy nanan-kery hampaninona ny tenany akory ny afo. Tsy nisy singam-bolo ny kaikona tamin'ny lohany, tsy nietsika ny lobany, ary tsy nisy hofinafo akory taminy. Hoy Nebokadnezara, isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego, izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'izay Andriamanitra hafa afa-tsy ny Andriamaniny ihany. Koa mamoaka izao lalàna izao aho, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety momba ny Andriamanitry Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetitetehina ary atao trano fivoahana ny tranony,
fa tsy misy andriamanitra hafa mahavonjy tahaka izao. Isadraka sy Mesaka ary Abednego kosa dia nomen'ny mpanjaka toerana ambony tao amin'ny faritany Babilôna. Tsy mamaky an'ilay tohany isika satria efa perikopan'ilay toko faefatra izy io. Tantara zany a, saotra antsika maharitra ao anatin'ny fiainona tantara. Tsy tantara vaovao kosa angambe. Sa ahoana? Film efa nandeha ihany ilay izy raha ny tena marina. Tiako atongavana hoe efa henontsika izany tantara izany a. Tsy maninona nefa na mbola tsy heninao aza zany fa tsy hoe ianao akory no maninona raha tsy naheno an'izany tantara izany a. Fa heninao izy androany. Tantara nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga tamin'ny fiainan'ny olona izay tia azy sy mahatoky azy, mahatoky amin'ny fanarahana azy. Ny toko fahatelo amin'ny bokin'i Daniela dia tao aorianan'ny toko faharoa mazava ho azy. Ao anatin'ilay toko faharoa dia efa niaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra i Nebukadnezara izay miseho milay eto amin'ity toko fahatelo ity. Tahaka ny tsy nisy ilay toko faharoa dia tonga indray ny toko fahatelo. Tovy amintsika mihitsy. I Nebukadnezara izao no amin'ny andininy fa 46 enina-mbefapolo ao amin'ny toko faharoa dia niankohoka teo anatrehan'i Daniela Nebukadnezara mpanjaka ary nampanolotra fanatitra sy anitra manimpofona ho azy ary hoy ny mpanjaka tamin'i Daniela, marina tokoa fa andriamanitra reo dia andriamanitry ny andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka ary mpampiseho zava-miafina ka nahay nampiseho izany zava-miafina izany ianao. Ao amin'ny toko faharoa ao Nebukadnezara dia miaiky fa ny andriamanitry Daniela dia andriamanitry ny andriamanitra, andriamanitry ny mpanjaka. Asa hoe fiekena marivo salosana ve zany tian'ny Nebukadnezara ity? Tankina fotsiny izy satria nanao zava-mahagaga ilay andriamanitra. Amin'izay fotoana zany ataony hoe ilay andriamanitra. Tsy fantatra hoe izy ity andriamanitra ity fa ilay andriamanitry Daniela. Dia gaga fotsiny izy ohatry ny olona gaga rehetra. Hany ka tonga ny fotoana manaraka dia nanangana andriamanika fa izy nanangana izy tenany, nanao ny sarin'ny olona, sariny ihany mba hivavahan'ny olona rehetra. Tsy voalaza eto aloha hoe izy nivavaka tamin'ilay sariny, fa ny olona no nasainy nivavaka tamin'ilay sariny. Ary inona ny zavatra nataony? Rehefa vita n'ilay sary olona dia lazainy fa hoe tongava ty hitokana, jereo ilay kilalao teny, hitokana n'ilay sary olona volamena. Hay tongany ianao miankohoka sy mivavaka amin'ilay sary olona volamena. Arak'tsika ilay tantara, misy hevi-petsibetsaka ao anatin'ny Nebukadnezara, olona tena fetsy tao anatin'ny fitondrana izy ary raha ny tontolo manodidina ny tantara izany dia haitsika fa any amin'ny faratapony voninahiny ny fanjakana kaldeana, ny babiloniana amin'io fotoana io ary tena tompon'ny civilisation zany ny tenenana azy amin'ny tantara, tsy haiko ny fomba fandikana an'izay amin'ny teny malagasy fa tompon'ny zavatra rehetra vaovao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zany, izay ny azo itenenana anazy hoe ny azy ny matanjaka indrindra, ohatra ny amin'izao fotoana hoe États-Unis sy Chine sy Japon, reny zany zao, reny ny tompon'ny civilisation amin'izao fotoana satria any aminy daholo ny matetika ny voahan'ny zavatra metsara ny teknôlôjia sy ny sisa sy ny sisa, tsy aty amintsika aloha.
sao dia misy diso fanantenana amin'izany tsika aloha dia mety tsy haiko hoe firinjato taona zandrin'ireo amin'izay lafin'izay fa isika dia mindrana avy any amin'ireo daholo manamboatra ny zavatra ampiasaintsika na ny akanjontsika aza vitsy ny vita eto Madagasikara fa vita avy any zavatra rehetrarehetra ohatr'izany ny firenena Babilôna tamin'izany fotoana izany i Babilôna dia any anefitra fa misy rano mandeha ao voatanàna ny Babilôna satria maninona rehefa miady dia fahirano ny fomba fiady tamin'izany hidina ao amin'ilay toeranao zany le olona dia le firenena hidina ao amin'io misy azy io tsy avela mivoaka dia tsy manana rano lany ny rano ao amin'io toerana io satria samy any anefitra daholo zany resaka izany satria maina any dia raha vao tsy mivoaka mitady rano ianao dia maty ho azy ao reraka sy ny sisa tsy manan-koanina zany ny fomba fiady tamin'izany fotoana ny afetsen'ny kaldeanina tamin'izany dia ny anazy asiany rano mikoriana ao afovoan'ny tanàna tsy afaka atao fahirano i Babilôna izy anisany nanana ny fandrafetana ny io tao-trano io zany ny teknôlôjia voalohany tao anatin'izany ny hoe raha ny jiosy aloha zany dia tena gaga sy talanjo izy raha tonga ny Babilôna satria tsy hisy itovizany amin'ny endriky ny tanàna tany Joda mihitsy ny tany Israely mihitsy ny tanàna ny Babilôna satria tena ohatran'ny reny fihetsikitsika reny makany an-dafy zany zareo rehefa makany an-Babilôna zay mihitsy makany an-dafy izy satria zavatra hafa mihitsy ny any teknôlôjia mandroso be mihoatra amin'ny azy dia rehefa tonga any izy tena hay kosa ary ny fanaovana trano anisan'ny tena fahaizan'ireo Babilôniana ireo ary tena nataony izany tontolo manodidina fotsiny mba hahalalantsika ny sain'ny mpanjakany Babilôniana hoe raha izany Babilôniana mazava ho azy tsy afaka ho bato lany mpanjakany sady izay fa ilay mpanjakany mihitsy ny tena fetsy ao anatin'izay vao manomboka ny andininy voalohany sy faharoa dia hitantsika ny afetsen'ny mpanjaka inona ny afetsen'ny mpanjaka hitokana aloha ny atsony an'ny olona iza no atsony dia ilay vakiko aingana be teo satria lava le izy solompanjaka mpanapaka governora mpanolo-tsaina mpitahiry ny volam-panjakana mpahay lalàna mpitsara ary ny lehibe ny fahari-piadiana rehetra ireo no atsony izy ireo tsy ny vahoaka zany no atsony eo satria fatany fa zany vahoaka zany manao ohatran'izao zany misy mitona tsy misy mitona roa dia miova indray ny vahoaka makary makaroa iza ny atsony ny mpitondra solompanjaka zany solony zany iny aloha natsony miaraka amin'izay eo ambaniny rehetra sy ny ambaratonga rehetrarehetra ao anatin'izay tonga eo rehefa tonga eo iza ny mpanjaka izy ny mpanjaka ny Nebukadnezara ny mpanjaka any aminy ny fahefany rehefa tonga eo amin'izay omeny didy ahafahan'ireo hitondra ny didy makany ary zareo ny fomba nanoratany Daniela azy iza ozy izy le hitenenana izao andiny fahefatra nisy pikabary ny antso mafy hoe izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena ry firenena sy ny samihafa fiteny iza ny tanjon'ny Daniela zany Babilôna ihany tanjon'ny Nebukadnezara azafady ny fokom-pirenena rehetra inona ny tiano atao hiankohoka aminy zay anisan'ny afetseny ary tena nampiasainy tamin'ny fahefany asaina tonga teo daholo zay rehetra rehefa avy eo baikony amin'izay rehefa nijoro teo izy ireo zay le tantara teo zany dia hitokana n'ilay sary olona volamena dia nivoaka ty
pikabary ity a dia namoaka didy. Dia ny didy dia tsy hoe ndao hitokana n'ity sary olona volamena ity sika rehetrarehetra, ndao hifaly alefasy ray artista ny hira, mahafinaritra ny sary olona volamena antsika na vita zavatra be isika. Zay ve? Baiko a didy no navoakany teo hoe reo nareo reo a zao vao maneno ity dia tsy mandinareo, tsy mandinareo fa miankoka dia mivavaka amin'io sary olona io. Nanareo tsy amin'ny toeran'le olona sasany koa sara ve tsy hoe mahatsiaro voafitaka kosa tsika hoe ka tsy hitokana n'le izy ny nale teto, fa rehefa tonga eo nefa afaka sa tsy afaka mandaha? Tsy afaka. Ary inona ny tena hafetsenga Nebokadnezara? Efa nanomana laforo izy sy gros bras. Sa tsy zany? Efa nanomana laforo sy gros bras izy. Iza ny sanda eo? Fa satria eo ny eo mihitsy dia teneniny hoe atsy a raha vao tsy manao. Tantara n'ilay tantara amin'ny fomba fitantarako azy zany zao zay a, mba azahoanareo azy kokoa ngambany, tsy haiko amin'ny fomba fitentsika ankehitriny. Raha ny tapany voalohany any andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito a izay ny tantaraiko izay. Inona ny hitantsika ao anatin'izay? Zavatra hitantsika voalohany aloha ny fitondrana jentilisa na koa hitariko lavitra noho izay ny fiainany eto an-tany a dia ny jentilisa no mitondra azy. Ary sitrapon'Andriamanitra izany. Miala tsiny malahelo amin'ny laza aminareo. Sitrapon'Andriamanitra izany. Ara-tantara izany a, ary tsy androany izany a no hiova. Hatreto aloha, fantatro fa mahay manao ny zavatra rehetra ny Andriamanitrantsika. Izay ngamba no mety fanantenantsika ao anatin'izay. Fa hatreto aloha, raha ny tantara no jerena, dia mitovy amin'ny Nebokadnezara amin'ny ankapobeny aloha ny mpitondra hatramin'izay. Tsy mino an'Andriamanitra. Endrika anankiray mety manome fanantenana antsika indraindray ao anatin'ny le izy dia ny hoe manao sarisary mino ilay mpitondra. Ohatra ny Nebokadnezara. Sa tsy izany? Ka tsy fomba mpitondra ve izany? Hainy tsara mihitsy ny maka amin'ny fon'ny mpitondra fiangonana, hainy tsara mihitsy miresaka amin'ny karazana Daniela sy Sadraka sy Mesaka sy Abednego rehetra. Hainy anie miresaka amin'ireny. Hainy koa maka ny fony ireny. Inona ny antony? Tsy ny hanompoany an'Andriamanitra velona. Ny antony dia hampaharitra ny fitondrana. Anitatra ny fanjakana izy tenany fa tsy fanjakan'Andriamanitra, ary ampiorina n'izany mafy dia mafy, ary manantena izy fa hanampy azy amin'izany Andriamanitra. Zay le izy. Dia anisan'ny hafetseny ao anatin'izay indrindra dia ny ampiasainy ny fivavahana. Io zany izao hitantsika mampiasa ny fivavahana i Nebokadnezara. Inona ny fivavahana ampiasainy? Fivavahany Babiloniana no ampiasainy, tsy fivavahany jiosy no ampiasainy eo. Io ny fivavahany zareo reo, zany ny fombany. Miankohoka amin'Andriamanitra vita atao tanany izy olona ihany, izay raha isika moa zany mahalala hoe tsy Andriamanitra le izy, fa ry zareo dia mieritreritra tsara mihitsy hoe Andriamanitra ireo. Ary jereo tsara ny fomba fitenin'ny Nebokadnezara, ireo Andriamanitra amin'ny Nebokadnezara zany no fiteniny, zany hoe ireo Andriamanitra, tsy tokana ny Andriamanitra. Samy manana ny Andriamaniny izay te hanan'Andriamanitra. Ohatr'izay ihany ny fandraisan'ny Andriamanitry Daniela tao amin'ny toko 2
ny Andriamanitrao. Izay koa manana anay fa izay n'Andriamanitrao. Fa tola gaga fotsiny izy satria ny zava-mahagaga be nataon'ilay Andriamanitra Daniela, dia miaiky fotsiny izy hoe hafa avy kosa ilay Andriamanitrao. Raha jerentsika ny tapany voalohany io dia hitantsika hoe miseho amin'ny zavatra iainantsika andavanandro ny fomba ohatran'izany amin'ny hoe izao tontolo izao ihany no mametraka ny fenitra iainana eto amin'izao tontolo izao, sa tsy izany? Izao tontolo izao ihany no mametra antsika amin'ny hoe izao ny atao dia izao ny atao dia izao ny atao. Mety amin'ny sasany izy, amin'ny fotoana sasany izy amin'ny endrika lalàna, amin'ny endrika didy misoratra sy ny sisa sy ny sisa, fa amin'ny ankapobeny io amin'ny endrika fanerena amin'ny fiaraha-miaina sy fiaraha-monina izany. Amin'ny endrika raha tsy manao an'io ianao dia ianao no hafa. Amin'ny endrika hoe endehanay ianao raha ohatra ka tsy ohatranay izany no iainantsika eto amin'ny izao fiainana izao. Manao an'izany daholo ny tontolo rehetrarehetra na ny fiaraha-monina rehetrarehetra, misy firehana iombonana ary mazava ho azy ho an'ny arak'ilay niteneniko teo hoe tsy fitondrana kristianina io fa fitondrana jentilisa, dia firehana jentilisa zany no hitondrana azy. Dia tsy mahagaga mihitsy zany raha ohatra ka ny ankohoka daholo ireo na dia ny fetsifetsen'ny Nebokadnezara aza izy, satria maninona? Tena fombandry zareo zany, fanaondry zareo zany, tsy mampaninina azy zany. Ny mahagaga dia raha ny ankohoka, Isadraka sy Mesaka ary Abednego. Izay ny mahagaga raha nanao an'izay izy, satria tsy fombandry zareo, tsy Andriamanitra zareo io, tsy izany ny fivavahana jiosy. Dia miverina amintsika ihany izay hoe aza gaga isika raha manota ny mpanota, aza gaga isika raha manao fanaony jentilisa ny jentilisa, aza gaga isika raha miaina toy ny fiainan'izao tontolo izao tontolo izao, aza gaga isika raha manaraka ny firen'ny izao tontolo izao na ny malagasy aza. Satria maninona? Satria izao tontolo izao izy, sa tsy izany? Izao tontolo izao izy. Izy ihany koa dia tsy mino ny Andriamanitra tokana, fa mieritreritra izy fa misy Andriamanitra maro. Fehiny izay tapany voalohany izay dia hoe aza gaga isika raha manota ny manodidina antsika, aza gaga isika raha mandika ny tenin'Andriamanitra izao tontolo izao. Fantatsika hoe ny tenin'Andriamanitra dikainy izy ireo zao, izay tsy fantany zareo tsy mahafantatra. Inona ny tenin'Andriamanitra dikainy izy ireo? Didy voalohany. Fa iza moa mahalala an'izay didy voalohanareo any? Anareo ne izany? Any amin'ny Baibolinareo no misy an'izany. Fa iza miteny fa ino ny fenitra iarahana miaina? Tsy haiko raha azontsika ilay plasiny zareo, tsy mino, tsisy mahagaga antsika zany raha ohatra ka mandika ny didy voalohany ny tsy mino, satria tsy mino izy. Didy voalohany dia aza manana Andriamanitra hafa akoatra izaho irery, aza manao sarin-javatra voasikotra, moa tsy izany mihitsy ho ataon'ny Nebokadnezara io, nanao sary olona volamena ny tena ny ivavahan'ny olona, tena izy mihitsy zany manao ny tena no Andriamanitra ny olona, tena mandika ary tena mandika raha mandika ny tenin'Andriamanitra izany. Faniratsirana izany raha olona tsy kristianina izy. Dia hitariko amin'izay zay ahafahantsika mampiatra an'izay tapany voalohany izay sahady hoe mba adinio nge ny fiainanao hoe aiza sy roviana
no ianao ilay manaraka n'lay fiankofana sy fivavahana tarihiny jentilisanao iny amin'izao fiainana izao ka manao ny fanaon'izao tontolo izao mba fantatrao moa hoe mandika ny didy folon'Andriamanitra izany. Haitsika ny lanjany izany amintsika. Tsika izany tena arak'ilay teneniko teo hoe ny mahagaga ho aho dia raha ohatra ka ny ankohoka teo koa izy telo mirahalahy. Dia averiko amintsika izay averiko amin'ny tenako sy aminao ny mahagaga dia raha manao ny fanaon'izao tontolo izao koa isika. Dia nefa isika anariny tenin'Andriamanitra amin'izany. Haitsika ny andininy soratra masina amin'ny Romanina 12 amin'ny andiny voalohany sy faharoa itenenany tenin'Andriamanitra amintsika hoe aza manao ny fanaony izao tontolo izao fa nefa na ny testameta taloha manontolo aza dia efa ampy hampanga atsika. Tsy mila akory an'izany testameta vaovao izany aza fa ny testameta taloha dia efa ampy mihampanga atsika hoe tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra ny fanaon'izao tontolo izao ary engane isika tsy hanara-drenirano ao anatin'izany. Amen. Engane isika tsy hanara-drenirano ao anatin'izany. Tapany faharoa lavalava kokoa ao anatin'ilay tantara dia ny 9 ka hatramin'ny 17. Ao anatin'io indray dia mazava ho azy tsy maintsy tonga avy any ny ina moa izany nitenenana izany ny fositra. Tonga any mpanjaka ny fositra. Ry mpanjaka ny jiosy. Inona ny tena olana? Le jiosy ireo nge napetraka ho lehibe ny faritra ambonin'ny Babiloniana fa ahoana mihitsy kosa aloha ry mpanjaka. Fa dia fatritran'olona daholo izany Kaldeana. Ry jiosy izay andevitsika avy any Jerosalema. Ahoana ny reny no atao lehibe ny faritra amin'ny toeranay? Sarotra moa ny andika ny tenin'ny mpanjakako rehefa nyteny ve président hoe izao izy ianao no anohitra an'izay no merci président ihany azonao tenena. Dia iny zalahy niketrika izany hoe roviny reto no tratra antsika le tratra ty azontsika amin'izay izy amin'ity. Tonga any mpanjaka ny fositra. Ry zalahy ireo le napetraka ho lehibe ny faritra. Ireo tsy mivavaka aminao izany reo. Ireo tsy makatoa anao izany. Ireo manao tsinitsinina anao ireo. Na inona hatsaran'ny asany Sadraka sy Mesaka ary Abednego, fahaizany teknika sy ny sisa sy ny sisa, zéro izany satria tsy makatoa any Nebukadinezara. Zay ny fositra aminy izay. Ny fositra tsy maintsy hitady ao anatinao izay tsy mety rehetrarehetra mba hahafahany manenjika anao ary ampidina anao handrava ny fiainanao. Asan'izy izany? Asan'ny Satana izany. Aza mba fositra amin'ny fiainana. Fa asan'ny devoly izany. Ny devoly nanombohany an'izany tamin'ny fiainany zanak'olombelona dia hainareo tsara ny tantara. Revony lamina tsara tao Edena lasa sakoroka, azafady amin'ilay fomba fiteny. Zavatra nety tsara sy ny rindra tao Edena tongava amin'ny fositra. Nakorotany tena ninona? Rava. Asan'ny devoly izany. Aza manao an'izany asa izany. Ary rehefa manao an'izay asa izay ianao dia ny tokony ataonao dia mibeba fa aza miteny fotsiny hoe tena Satana io fositra io. Rehefa tonga saina ianao hoe nanao fositra dia mibeba. Na mifona amin'ny tomponao hoe tena nanaratsy olona kay. Naniry ny animba ny fiainan'olona kay. Zany ange, zany
tsy haiko raha azosika rehefa hitarina tsara le izy ndraindray ohatra ny any an-tsaina any le izy dia tsy tenenina dia ohatrany hoe mba mifosafosa kely maniry ny ani mba mifiaina n'lay olona zay ny fiatraikan'izay fa tsy hoe mba mifosafosa kely asany satana izany izay apresian'ny satana izay manaiky ho tarian'ny satana no manao an'izany tonga ny mpanjaka ny fositra dia nandaitra sa tsy izany nandaitra hitantsika tsara ny teny tamin'inona ozy izy fa atezerana dia andiny fahatelo ambin'ny folo dia ny teny tamin'ny avinirana sy ny atezerana i Nebukadnezara dia nasainy nalaina izy telo lahy dia noentina teo anaty amin'ny mpanjaka tsy haiko nareo fa za rehefa mamaky an'ilay izy manomboka eto amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo eto dia hitako hoe Nebukadnezara tian'izy telo lahy tsy tena mino tsara izy fa sahirana izy dia tsy maintsy nentina teo satria didin'izao vavana voaka an'izao no hoe tsy maintsy mekohaka dia izay tsy mekohaka dia ka raha tsy hanao an'izay zany izy dia izy ihany manohitra ny tenany zay ny tsy mahandriamanitra azy izy ihany manohitra ny tenany dia tsy maintsy hiteny an'izy telo lahy zany dia mandeha ary ty fiteniny ndao averintsika vatsiana ka nyteny tamin'izy ireo Nebukadnezara hoe mofa hanany ny ananareo ve mbola manontany indray aloha izy ory zalahy tena mba fanahiniana marina ve kosa aloha le izy sao dia mba hitahita sendra hitandry zalahy tao amin'ny sisiny taonareo dia tsy nananina fa mbola azo atao nge mbola minegosy ange i Nebukadnezara tsy maka ny toeran'ny mpanjakana izy amin'izay fotoan'izay hoe raha zany kosa aloha tonga dia lasy lisany mbola miantra n'izy telo lahy mbola misy titiny ihany ao ambadika ao hoe sao dia mba tsy marina ary zany tena fananan'ireo marina ve ozy izy ny hoe tsy akohaka dia tsy hivavaka amin'io nefa za zao no niteny an'ilay izy dia andiny fadimy ambin'ny folo ankehitriny vonona ve anareo iakohoka sy hivavaka anontaniany ray izy telo lahy mbola meko sansy saranganareo zany mihitsy ny fomba ny jentilisa zany mihitsy natao hoe fakapanahy zany mihitsy ny fomba ny satana mitarika atsika ao anatin'ny fahotana mbola misy sansa kely mbola afaka atao le izy mbola tsy very tanteraka mbola io hoe indraindray mbola any am-paosinao any le izy nge mpatsaivo satana ao anaty paosinao ao le izy mbola azo zay mihitsy zay nataon'ny Nebukadnezara vonona vai anareo iankohoka sy hivavaka amin'ny sary olona zay nataoko rehefa mandrehan'la zava-maneno zay izy vao mba miteny moramora hoe fa raha tsy mety mivavaka mantsy ianareo za efa niteny dia atsipy ao anaty laforo eo amin'izay zany vao mba mezaka mampitahotra an'izy telo lahy mezaka mampitahotra an'izy telo lahy izy fa iza moa zany Andriamanitra io nefa le Andriamanitra tatsy ambadika tatsy ny teneniny hoe Andriamanitra mpanjaka Andriamanitra fa iza moa le Andriamanitra reo indray ozy izy fa iza moa zany Andriamanitra eo amason'ny olona rehetrarehetra eo ny mpanjaka tsy afaka eo mason'le mpanolotsaina le fositra zay nitondra an'izy telo lahy tsy afaka hiteny mihitsy izy hay moa le Andriamanitra reo ty saratra ihany marina eny aza manao fa drana fotsiny aza miakohaka indray zay ve ny deha ho ataon'ny Nebukadnezara anatin'ny nofon'le kristianina zay le tsika mbavaka mafy iny fa tsy tanteraka izay satria tsy fanjakan'Andriamanitra fa fanjakan'ny Nebukadnezara zay fotsiny fa tsy hoe Andriamanitra tsy te hanao na Andriamanitra no ratsy sanatria tsia satria maneho ny sitrapony amin'ny tsy minoko Andriamanitra aseho ny tsara mihitsy hoe izany raika lahy izany no lay mpanira tsira jereo tsara dia nasainy ny akohoka dia
tsy ny ankohoka. Zay momba Nebokadnesara. Ahoana indray ny amin'izy telo lahy. Mbola isy Nebokadnesara ihany any amin'ny farany. Ahoana indray ny amin'izy telo lahy. Voalohany tamin'ny an'izy telo lahy aloha raha malala fa tsy ny ankohoka izy tany am-boalohany. Efa hatramin'ny voalohany izy araky ny fijoroana vavolombelona ireo fototra zany, mba misy fijoroana vavolombelona ihany koa ny fototra, dia ny fototra dia niteny fa manompo ny Andriamaniny ireto kristianina ireto. Ny jentilisa tompoko dia mahita ny fijoroan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra ihany koa izay. Mahita izy. Tsy jamba ireo, tsy mino ireo, tsy ketrina ireo, fa fatany fa mpivavaka ianao. Aleloia! Any e? Mba mijoro vavolombelona ihany akay. Kay ve mba hitan'ny olona ihany hoe za manaraka ny tompo e? Aoka ho fantatsika fa marina izany. Hitan'ny tsy mino ny finoantsika an'Andriamanitra. Ary manelingelina azy io. Tsy hoe mahafinaritra azy io, manelingelina azy io. Ary izy dia ho avy hanelingelina anao koa. Satria manelingelina azy ianao. Ny zavatra tsara aloha dia tsy ny ankohoka efa nijoro tamin'ny finoany izy telo mirahalahy ary hitan'ny ireo rehetra ireo zany. Ary na Nebokadnesara ary dia mahalala an'izay tsara fa noho ny amin'ny hoe mpanjaka izy dia ao anatrehan'ireo mpanolo-tsainana izy dia tsy afaka miaika izy. Fa ny anazy tsy maintsy ny anazy ihany aloha ny apetrany aloha eo amason'ny olona rehetrarehetra eo. Fa na Nebokadnesara aza ary rehefa jerentsika amin'ny fiteniny na any amin'ny toko teo aloha na ao amin'ity toko ity ihany any amin'ny faran'ilay toko rehefa avy eo dia fantatsika fa i Nebokadnesara mihitsy ny asa dia efa mahalala tsara hoe mety angely ataonareo e fa tsy mety aminay. Hitan'ny Nebokadnesara ny fijoroany izy ireo. Ary marina ihany koa zany raha manana mpampiasa ianao na koa ianao miasa amina sehatra isan-karazany izay mety misy anao ohatra ny raisiko ohatra ny nay zany ohatra zany miasa ho an'ny Nebokadnesara dia eny alao mba ataontsika hoe Nebokadnesara izy satria izay ilay tantarantsika androany mba tsy hanonoanantsika anaran'olona hafa. Satria miasa ho anazy dia tsy maintsy hitany hoe afy ty olona ray ity zany. Ary ty zany tsy manao an'ilay miankohaka. Ty zany hafa mihitsy ty karazany ray ity. Dia tsy maintsy ho avy izy teny hoe fa maninona ianao no hafa. Dia amin'izay fotoana izay ianao mila miteny hoe eny tompoko hafa mihitsy satria. Fa tsy mbola lozanao manao indray hoe hafa ahoana? Tovy ihany tsika. Tsy haiko raha azonareo ilay tiako hatongavana hoe fanaontsika anie izany afenina indray ilay izy rehefa tonga ilay fotoana tokony hisehoany ilay izy tsara ilay fijoroanao tokony hivoaka tsara eo amason'ny Nebokadnesara dia iza koa za tena ao ary rehefa eo anatrehan'ny Nebokadnesara ianao ka manontany anao Nebokadnesara hoe ianao koa va mba namany? Eny tompoko hoe za koa dia mpivavaka, za dia kristianina. Za isaorako an'Andriamanitra manokana fijoroana vavolombelona aminareo rehefa nanontany anahy ny lehibeko tamin'izay lafon'izay ny minisitra dia niteneniko amin'ny mahitsy tsara hoe za kristianina mivavaka sady manana andraikitra ao anivon'ny fiangonana. Za rehefa alahady raha mety ianao amin'ny ora fiangonana raha tsy hoe tena misy tena tsy maintsy ilavanao aza antsoina. Dia nanaiky izy. Aza mitehaka ny tompo ny voninahitra. Nanaiky izy satria
nahitsy tsara la zavatra nyteny rehefa niresaka ohatran'izay ary tena nety taminy aza nisaotra anahy izy hoe misaotra anao mitsotra ohatran'izany azy sy ny sisa tiako atongavana hoe mety tonga amina fotoana anankiray tsika nitahotra ny be deaibe ny enatra sy ny sisa dia zavatra hafa no avoakantsika fa Nebukadnezara amin'iny fotoana iny miandry anao hiteny an'le tena izy mihitsy ary mahasoa Nebukadnezara iny dia mahasoa anao koa mihoatra lavitra. Amen. Rehefa adinina izy telo mirahalahy, inona ny navaliny azy? Moa misy tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra. Ohatra ny tena mba manany ihany kosa aloha izy telo lahy. Nebukadnezara, hainao nge za fa ianao mbola manontany ihany. Ka normal izany toko ray teo aloha kosa ny tantara mazavana e. Izy zao vavan'izao no miaika eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra fa ny Andriamanitra Daniel teo izy telo lahy tamin'io. Daniel ny tseto zao. Ny Andriamanitra Daniel dia izy indray manontany dia tena tsisy tokony hamaliana ianao tsoa fa efa hainao izany ry Nebukadnezara. Zay eo ihany. Fa ny tena fotom-pampianarana avoaka an'izay zavatra izay dia raisinao tsara. Tsy ianao no miaro ny voninahitra Andriamanitra. Tsy anjarantsika no miaro ny voninahitra Andriamanitra. Fa Andriamanitra no miaro ny tenany. Ary tsy Nebukadnezara no iza ka ila hiaro ny tenany na hanamarina ny teniny Andriamanitra. Fa Nebukadnezara dia mpanjaka iray tao amin'ny tantara. Tanatin'ny mpanjakana rivorivony tsisy dikany eo anatrehan'Andriamanitra i Nebukadnezara. Ary teny avy amin'Andriamanitra izany tenenin'izy telo lahy izany hoe tsy misy tokony hamalianay anao akory. Tsy haiko raha azontsika izany fampianarana fototra ary mazava tsara ao anatin'izy telo mirahalahy reto hoe mpanjaka ianao fa tsy Andriamanitra. Izay ny dikan'izany. Mpanjaka ianao fa tsy Andriamanitra ary ny Andriamanitray no Andriamanitra. Ary Andriamanitra izy tsisy ninona ho lazainay aminao ahafahanay miaro azy eto anatrehanao fa izy efa miaro ny tenany. Izany ny dikan'izany zavatra tenenin'izy telo mirahalahy izany. Ary izy io dia hiaro anay kosa izy. Fa na izahay aza dia tsy mibaiko azy. Satria ve hoe mpino izahay na satria hoe mivavaka izahay satria izahay kristianina mijoro vavolombelona dia afaka mibaiko an'Andriamanitra? Tsia! Na izahay aza tsy mibaiko azy satria maninona ozy izy? Na tsy hiaro anay amin'ny tananao aza izy. Tsy haiko raha azontsika izay fomba fitenin'izy telo lahy izay hoe Andriamanitra anie tsy voatery miaro anao e. Andriamanitra anie tsy terena hamonjy antsika mpanoty e. Tsy planintsika anie izany e. Sa ahoana? Ka hoe Tompo efa resy zahay olona ao mba vonjeo zahay. Resy ny fahotany izay Tompo, vonjeo zahay. Mba manoro-hevitra anao zahay mba asio famonjenanay ihany. Asio lalana rangaha fa anay afaka amin'ity. Malahelo milaza aminao raha izay ny fomba fisainanao fa Andriamanitra tsy baikony ny finoanao ary tsy baikony ny fahatokianao. Fa tsy refesy mandidy izao Andriamanitra izao ary afaka tsy mamonjy anao izy. Tsy voatery mamonjy anao izy. Izany no tiany izany teny izany ho tenenina amintsika tsy refesy mandidy an'Andriamanitra. Ary raha mamonjy antsika izy tsy torohevitra avy aminao izay. Tsy hevitrao izay no nitsiry dia niteny tamin'ny Tompo hoe vonjeo aho. Drafitra Andriamanitra hatry ny fony fahagola ny famonjena. Mbola tsy nisy, mbola tsy ary isika na i Nebukadnezara izay mizaozao sy mafy tahaka n'inona aza. Lavitra ny drafitra Andriamanitra izay nieritreretan'ny famonjena ho an'izy telo mirahalahy. Lehibe izany finoan'izy telo mirahalahy izany
tsy haiko raha azontsika izany hoe ao anatin'ny fitaintainana sy ny pression farantapony amin'ny fiainany arak'asa sy ny fiainam-pinoany menace de mort le zavatra eto fa fatesana le miandry fa tsy hoe aisoroko amin'ny asanao ianao roahako tsy izay nge le teny eo aoka ho fantaritsika tsara zay le resaka atsy anaty laforo ny resaka eto ao anatiny zany mamay sy ady mamay zany nijoro tamin'ny finoana zay tena finoana efa napetraka Andriamanitra tao anatiny izy ny fahalalany an'Andriamanitra izany tsisy fanazavana atao aminao ry Nebokadnezara fa ny Andriamanitray mahavonjy lazao zay lazainao normal aloha raha tezitry Nebokadnezara satria amin'ny Nebokadnezara eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra faniratsirana zany zavatra ataon'izy telo lahy zany eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra kosa tonga dia miteny izy nandeha ambaka ny lohanao aza ary Nebokadnezara zay ka mba le azo itenenana azy zay tsy akohaka na hivavaka zay ny farany tenin'izy telo mirahalahy ary dia tezitra mafy Nebokadnezara zany ny fitraikan'ny fijoroana vavolombelona raha amin'ny tsy mino ny fijoroana vavolombelona aza mieritreritra ianao hoe safosafo an'le tsy mino zay mivavaka ianao ne mpanota ozy ny tenin'Andriamanitra ny fijoroana vavolombelona dia fitsarana ny fiainany tsy mino fitsarana na tsy miteny fitsarana amin'ny vavanao azy ianao ny fihetsika ao sy ny fitondrantenanao mitsara azy mino aho fa mety efa nahitan'izay avy tsika rehetrarehetra satria vao mahitanao manao ny mety ilay tsy mpanao ny mety dia menatra izy izay natao hoe ny tsara azy ny fijoroanao vavolombelona zay koa ny zava-mitranga amin'ny Nebokadnezara eto tsarainy ny fijoroana vavolombelona izay ataony izy telo mirahalahy i Nebokadnezara dia menatra izy ny asetry ny an'izay dia tsy hoe oka ary afanao impito vao maika mienjana izy ao anatin'izay indrindra inona no ilain'ny ry zanak'olombelona mino an' Jesosy Kristy rehefa afanainy impito ny laforo tapany farany amin'ilay tantara rehefa afanaina impito ny laforo afaka mivavaka ianao hoe Jesosy eo aza lefa anaty laforo dia mahazo valim-bavaka ianao afaka mivavaka an'izany ianao aza lefa anaty laforo ary tena mahazo valim-bavaka ianao moa alefa anaty laforo ianao fa satria maninona tadintsika le tantarany Jesosy sy Lazarosy tsy haiko raha tantaraiko kely fotsiny vetivetika tonga zany ny afatra tany avy any amin'ny tanànan'ry Lazarosy avy any amin'ny anabaviny Lazarosy hoe nakany amin'i Jesosy hoe marary mafy ho faty ilay olo tianao Lazarosy tiany Jesosy zany Lazarosy sy izy telo akaiky an' Jesosy zany ireo olona ireo amin'ny fony tsy haiko fa ohatrany hoe nodiany Jesosy tseno zany le izy tamin'ny voalohany dia avy eo dia niteny izy za tsy ho any ozy izy rehefa tonga tany izy na metsiny azy ny olona tany ary indrindra fa ireo fianakaviany Lazarosy zany dia niteny efa maty ange izy ka ohatrany hoe aninona ty tsony zany ianao ry Jesosy efa maty izy efa 3 andro efa maimbo azy sady niteny ihany izy nefa raha teo ianao dia tsy maty izy tsy nitranga izay dia ozy izy Jesosy taminy hoe inona ny antony ny ono ny voninahitra Andriamanitra dia inona nataon'i Jesosy naneho ny voninahitra Andriamanitra izy natsangany tamin'ny maty
i lazarosy sao dia manareo mieritreritra hoe any am-posin'i jesosy hany fanasitranana ny marary ihany ny azony atao izay misy tsika izay isika izany rehefa nahita ny zavatra nataon'andriamanitra dia fehezintsika amin'iny andriamanitra hoe ny andriamanitra ay izao ny vitany fa izy ianao fa na angay ianao andriamanitra ianao ve ny mahafetra hoe iza atreto ny vitan'andriamanitra ny sakafonao ny atreo ny sakafonay fa tsy andriamanitra tsy atreo tsy fantatrao ny atreo an'andriamanitra tsy hitanao ny fetra n'andriamanitra ka tsy afaka hiteny ianao hoe izay ihany ny vitany dia izay finoana izay no sedraina amin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego eto amin'ity kara ity izay finoana izay ny sedraina mangataka mety mangataka nitsiditra laforo zareo tsy nangataka akory ange izy ho an'izy telo latso izy tsy nangataka an'izany akory nataony mazava tamin'ny Nebokadnesara izay tsy akohoaka fotsiny dia nampidirina tao anatin'ny laforo izy vonina taony ihany ny gros bras tamin'ity tantara ity tsy haiko raha araka reo ilay tantaran'ilay gros bras mairy zalahy hafa tena anehoana ao anatin'ny tantara izany hoe mahamay marina ilay laforo fa tsy hoe sarisarina laforo io zavatra io fa tena mahamay io laforo io ary mairy maty maty fa tsy hoe may kely izany zareo maty ilay gros bras itenenana amintsika hoe sedra tena ho atrehana ny sedra nisy telo mirahalahy fa tsy sarisarina sedra fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra marina koa nefa ny tena ho ataon'Andriamanitra fa tsy sarisarina fanehoana ary tena fahagagana no nataony rehefa miaino ny fitantaran'i Daniela n'ilay izy na volo ray aza tsy nikaraiko na fofonafo aza tsy nisy hoe maimbo afo akory izy telo mirahalahy inona ny may ny tadina matorana azy no may ny fatorana no may misy heviny lalina be izany zavatra izany fampianarana fototra izay raisitsika ao anatin'io dia izay hoe Andriamanitra tsy mandao ny olony any anaty laforo porofon'izay ary ataony hitan'ny Nebokadnesara izany ataony hitan'ireo fositra izany nisy olona faefatra tao anatin'ilay laforo tsy ampy izany hoe izy telo lahy fotsiny tsy may fa mbola hoe misy olona iray faefatra ao anatin'ilay laforo izay tsy hoe ray tamin'ilay gros bras niditra tao fa olona tsy fantatra izy ireo fa ny zavatra hitany sy oatra ny eritreretina ohatrany mitovy amin'ny antsika tsy afaka mitentsika hoe izy olona io zanak'ireo Andriamanitra ozy izy Nebokadnesara anjely izany ny tenenany azy tsy fantany fa ho antsika kosa nefa ny zavatra mazava amintsika dia izao hoe Andriamanitra maneho fa na ao anatin'ny laforo aza tsy irery izy telo lahy tsy irery izy telo lahy ao anatin'ny laforo fa efatra ry zareo ny tao miaraka amintsika ny tompo anatin'ny laforo ka na nangataka azy ianao elan'ilay laforo rehefa omenanao ihany ny laforo raiso amin'ny finoana ny laforo mora moa miteny an'izany koa ho an'izay ao anaty laforo rehetra mahay an'izany eo mihitsy ianao le miandry le lehilahy faefatra ay zary le lehilahy faefatra ohatrany tsy hitakory tompo miandry ianao fa tsy ohatran'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego kosa aiza izy ao am-ponao izy efa tsy nisaraka taminao mihitsy izy mahalala n'izany tsy finoana sy tsy fahatokiana sy izany fahalemenao rehetrarehetra izany izy tsy niala teo izy miaraka amintsika ao anatin'ny laforo ny tompontsika
ary tsy vitany hoe miaraka amintsika ao anatin'ny laforo ny tompontsika. Ampy ve zay? Tsy ampy zay. Fa ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsy hoe ho atsika. Zay le andininy hitantsika teo, tsy noho ny amintsika, fa noho ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia vonjeny avy ao anaty laforo ny zanany. Ary vonjeny tsy vitany vonjeny fotsiny fa ataony hitany manodidina rehetrarehetra, ataony tonga mihitsy ireo izay ny apanga azy. Avy iza le ny apanga teo? Ny fosotra rehetra. Avy zaho dia hitanareo fa ireo no nanao an'ilay teny hoe na ny volondohany na ny akanjony ninninna natsona ahita ny fahagagana ataon'Andriamanitra izy. Natsona ahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ary ho an'ny Nebukadnezara manokana dia natsona hiaiky fandroany eo amason'ny olona rehetrarehetra miaro ny fafetseny rehetrarehetra izay nataony tany aloha tany, dia ampiasain'Andriamanitra ny hafetseny aneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ny vavan'ny Nebukadnezara. Zay io. Ny vavan'ny Nebukadnezara no ilaza ny voninahitr'Andriamanitra eo amason'ny olona rehetrarehetra, fa tsy hoe tany mangingina i Nebukadnezara, fa namoaka lalàna. Ampiasain'Andriamanitra ny fahefan'ny Nebukadnezara, ny ampelantanan'Andriamanitra izany, ary mamoaka ny sitrapony ny mpanjaka. Mamoaka ny sitrapon'Andriamanitra ny mpanjaka. Aleloia! Moa misy fivoahana laforo andrandraina mihoatra an'izany va? Aza entina mbavaka ilay laforo hiala, fa ilayntsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'io laforo io. Sa tsika ve zany? Matetika ny mety amintsika dia tompo aza-pidirina. Eo moa aza-pidirina laforo, miditra ihany. Entintsika mbavaka ny finoantsika atoka ny tompo. Amen. Engane mba hampahery antsika ny tantaran'i Daniela, miaraka amintsika Andriamanitra, tsy refesy mandidy Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra. Tsoko eje marana sy tarika antsika amin'ny fandraisana dia tsy faranako amin'ny vavaka fa tonga dia meko any eje.